ny vokatry ny fankatoavana sy ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izay no tenin'Andriamanitra sy jerentsika androany loha hevitry ny tenin'Andriamanitra. Midika zany hoe na mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika na tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia misy vokany eo amin'ny fiainantsika daholo zany. Ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra dia misy vokany eo amin'ny fiainantsika. Ny tsy fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia hisy vokany eo amin'ny fiainantsika zany. Hijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika aloha ahitantsika hoe ny vokatry ny fankatoavana aloha ny jerentsika voalohany. Inona ny vokatra hita raha ohatra tsika ka mankatoa ny tenin'Andriamanitra? Hijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika any amin'ny Luka toko 5 dia ny 1 ka hatramin'ny 9 no vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hihain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihan'ny Genesareta Jesosy. Ary raha nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony, ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nagataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina, dia natsao ny aratonareo, azona hazan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, tompoko, nandritra ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo hazan-drano be dehibe izy ka efa nistritra ny arato. Eto ny tenin'Andriamanitra dia tantaran'ny Petera izay nanarato nandritry ny alina tontolo. Raha nanarato izy dia tsy nahita na inona na inona, tsy nahazo hazan-drano na indray aza ozy ny tenin'Andriamanitra. Fa raha fa tonga Jesosy dia niantso azy hoe mandrosoa ny amin'ny lalina dia alatsao ny aratonao, azona hazan-drano. Fa Simona namaly ka nanao hoe, tompoko, nandritra ny alina nefa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dehibe izy ka dia nistritra hatrany ny arato. Eto Petera raha fa niteny Jesosy dia nikely ny tenin'i Jesosy, nankatoavy ny tenin'i Jesosy. Petera zao raha olona hafahafa dia izy mbola bekirina ihany izy, zany efa tompoko efa tamin'ny alina nandritra ny maraina nanomboka tamin'ny 9 teto ka hatramin'izao 9 maraina zao tsy isy zavatra azoko e. Ahoana mbola azahoako an'ity, mbola ngongonona ihany izy, mety mbola tsy namaiky ihany izy hoe tsy afaka apiditra ny eo, fa ianao ve ahoana e, efa ifirandro zao ianao vao tonga zao dia andeha aplatsaka na fotsiny amin'ny arato ao. Fa tsy niteny Petera fa ozy noho ny amin'ny teninao ozy izy dia alatsako ihany ny arato. Nankatoavy ny tenin'Andriamanitra, nikely. Raha fa nanaiky ny tenin'Andriamanitra izy, nankatoa ny tenin'Andriamanitra dia nanao fahagagana Jesosy. Alleluia! Nanao fahagagana Jesosy, ilay nanarato nandritry ny alina tontolo tsy nahita na dia hazan-drano indray aza, fa raha fa narotsaka tao anatin'ny ray minitra ny hazan-drano, ny arato dia nahazo hazan-drano be dabe ozy ny tenin'Andriamanitra, ary tritra mihitsy aza ny arato. Raha fa mankatoa ny tenin'Andriamanitra ohatr'izany ihany koa tsika koa ry havana dia izao raha mbola ilayntsika ny hita fahagagana amin'izao fanarantsika an'Andriamanitra izao dia mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika. Zay ny tena lalana aloha voalohany indrindra, hoe raha mbola tia hita fahagagantsika amin'izao fanompontsika an'Andriamanitra, fanarahadiantsika an'Andriamanitra izao, dia mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra izao sy anao. Mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra izao sy anao.
raha nijery tenin'Andriamanitra iray ihany koa tsika any amin'ny Jaona toko faharoa andininy voalohany any a, raha nandeha namonjy fampakaram-bady iray Jesosy. Tao anatin'izay dia lany ozy izy ny tao anatin'ny fampakarana ny divay. Tsisy intsony ny divay, mbola tsy nanomboka tsara koa ny fety, mbola tsy nisasaka angamba ny fety dia efa tsisy intsony ny divay tao anatin'izay fampakaram-bady izay. Dia niteny tamin'ny Jesosy ny reniny hoe lany ny divay, tsy manana divay intsony izy ireo. Fa raha niteny tamin'ny Jesosy ozy Jesosy tamin'ny Maria hoe ry vehivavy moa fa ninona koa Jesosy ianao mbola tsy tonga ny fotoana. Dia nanginy Maria, fa ozy Maria tamin'ireo tompon'ny fanasana hoe ataovy izay asaina ataonareo ozy izy. Raha fanoteny Jesosy hoe feno rano daholo ny siny vato ozy izy a, misy siny vato maromaro tao anatin'izany fanasana izany na izay nofenon'ireo mpikarakara ny fanasana. Dia nofenona ny rano dia hoy Jesosy raha fa feno ohatrany molony tena nakatory zalahy. Tsy nanao hoe nataotao fotsiny hoe indray eraky ny sion indray mandeha dia vita, dia eraky ny sion indray mandeha ijerena na sao dia tsy miofy ty zavatra ty, sao dia tsy dovay ty fa vao mainka hananabaraka atsika. Tsy a, tena nofenony hatrany molony ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raha vakintsika ny tenin'Andriamanitra eny Jaona toko faharoa any andininy voalohany hoe nofenony hatrany molony mihitsy ny rano. Nekeny tanterahany mihitsy ny tenin'i Jesosy, nekeny ary matoa izy namena anazy hatreny molony a, dia mino mihitsy izy zany hoe ainy Jesosy ty, ainy Jesosy ty. Satria tamin'izany andro izany ny divay dia tena sakafo nanandanja be tamin'ny jiosy mihitsy ny divay tamin'izany andro izany. Raha manao fety ny jiosy tamin'izany andro izany ka raha tsisy divay dia tena hoe fety tsy tena mamely le fety tsy dia manahoana. Fa raha fataony divay dia tena hoe sakafo nanandanja be tamin'ny jiosy ny divay. Dia tsy nataon'le mpitompona fanasana tsinotsinona mihitsy fa te hisotro divay, tena te ahita divay mbola betsaka ny tsy nisotro, betsaka mbola mitady. Fenony hatrany molony tsara daholo a lay siny vato. Raha fenona ny siny vato dia izy Jesosy hoe andahana zarao amin'izay ozy izy. Dia lasa ny zarany a lay rano tao anaty siny vato a indro fa divay tena tsara. Halleluja. Tsika raha makatony tenin'Andriamanitra, jerefo teto reto tompona fanasana reto, za tsy nafantatra amin'izy reto hoe mpino ve izy reto sa tsy mpino. Fa nakatoavy ny tenin'i Jesosy, nakatoavy ny andana fenony rano dia nataony tsara mihitsy ny fenony tsara. Andana zarao, tsy natahotra mihitsy ry zareo hoe inona ny ao anatiny na inona. Fa noho ny tenin'i Jesosy andana zarao amin'izay dia lasa izy ny zara anazy tsirairay. Takizany ihany koa tsika kristianina, zavatra tokony tena akatsika lesona tena tsara mihitsy hoe raha fa makatony tenin'Andriamanitra kay dia hanao zavatra Andriamanitra. Ao anatin'ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra nge ao Andriamanitra no miasy. Ahoana ary ny fomba hiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika raha tsy makatony ny tenintsika. Ny fankatoavana ry havana dia midika hoe minotsika raha fa makatò. Ahoana ny fomba hiasan'ny tompona ianao aza tsy mino akory hoe ain'Andriamanitra manao fagagana eo amin'ny fiainanao, ain'Andriamanitra manao fagagana eo amin'ny fiainantsika. Tsika raha tsy mino ka ahoana ny asan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Hita fagagana betsaka ny olona na ny kristianina aza ankehitriny dia betsaka ny kristianina efa kivokivy efa tapitra ny andro fagagana efa tsy manao fagagana tsony Jesosy efa tsy manao fagagana tsony Andriamanitra. Tsy ry havana, ny Andriamanitra izay topotsika eto androany dia lay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Lay Andriamanitra manao fagagana taloha fa mbola ny manao fagagana androany amintsika, mbola iny manao fagagana eo amin'ny fiainana ary eo amin'ny fiainanao a. Raha vonona akato azy izy aussi ianao, raha vonona tena akato ny teniny izy aussi ianao androany a, mbola iny manao fagagana. Eny fa na dia zavatra hitanao azy
fa tsisy fagagana tsony ty ndray efa lany aiky daolona dadarabe na nendrabe rarakoto rabe efa lany aiky tsy riavana amin'Andriamanitra dia zao hoe ny Andriamanitra zay tokontsika velona, ny Andriamanitra zay tokontsika dia Andriamanitra miasa ozy izy, ny Andriamanitra zay tokontsika dia Andriamanitra mifahagagana hatramin'izay ary hatramin'izao mbola iainantsika zao mbola hain'Andriamanitra manao fagagana amiko sy aminao raha tena makato ny tenin'Andriamanitra. Zay ny ohatra nalaintsika hoe raha makatotsika dia manao fagagana an'Andriamanitra ao anatin'ny fakatoavana no ahitana vokatry ny fagagana. Ijery tenin'Andriamanitra anankiray ndraitsika Matthieu 7:20 dia ny 9:20 raha fahita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Arivo izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Eto ihany koa Jesosy dia niresaka tamin'ireo mpianatrany, niresaka tamin'ny mpianany tompo teto. Raha fa nitsangana tamin'ny maty izy dia nanafatra farany indray mandehakatra ho any an-danitra hoe mandehana ozy izy mandehana ozy izy ataovy mpianatra ny firenena rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia izao hoe tsy amin'ny mpianatra ihany izy no miteny reo mpianatra ireo apôstôly efa fantatritsika tsara ny momba an'izy ireo, efa tsy eto tsony izy ireo zao, efa ny an-danitra daholo izy ireo. Fa tsika indray no mpianatra manaraka, mpianatra nandovo indray an'ireo apôstôly ireo tsika izay rahan'i Jesosy mandeha mitoriny filazantsara, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Eto Jesosy eny raha naniraka an'ireo mpianatra ireo dia te hampiseho mihitsiny, te hampiseho an'ireo mpianatra ireo izy. Tsarontsika veloha hoe tamin'i Jesosy misamborona dia nitsoka ireo mpianatra ireo, nitsoka tsisy nanaraka azy ireo mpianatra ireo. Petera zany lay tena tia azy nandaha mihitsy hoe tsy mpiaraka aminy tamin'ny fotoana nisamborana an'i Jesosy. Sa natahotra niafina daholo fa sao dia voasambotra koa, sao dia hovonona tahaka an'i Jesosy koa niafina daholo. Fa noho ny efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanafatra an'izy ireo, niteny tamin'izy ireo dia nanao inona izy ireo? Mbola nandeha niafina ihany ve? Notanterahany tenin'i Jesosy, notanterahanizy ireo tenin'i Jesosy. Tsisy natahotra intsony izy ireo, tsisy niafina intsony izy ireo, fa lasa fa raha miafina daholo moa izy ireo tsy nanaikina natanteraka ny tenin'i Jesosy. Moa ve misy nanohy intsony ny asa mpamonjena? Raha tsisy nanaiky nandeha intsony ireo apôstôly ireo no nitahotrany. Moa ve Jesosy mba afaka nampiseho ny voninahiny? Moa ve Jesosy mba afaka nampiseho fitahiny tamin'izy ireo? Fa raha fa nanaiky ireo nandeha, rehefa nanana fahasahiny ireo nandeha niaraka fanampian'ny Fanahy Masina dia nasehon'i Jesosy tamin'izy ireo ny fitahiny. Nombany Jesosy ireny teny ampanaovana ny asa teny riavana. Tsy nanala baraka an'ireny mihitsy Jesosy. Nametra-tanana amin'ny marary ireny dia sitrana amin'ny marary. Nivavaka tamin'ny malemy ireny dia nitsangana amin'ny malemy. Nivavaka tamin'ny maty ireny dia nitsangana amin'ny maty. Notahian'Andriamanitra ireny. Notahian'Andriamanitra ireny satria nakatony tenin'Andriamanitra. Notahiny ireny satria nakatony nanaiky nandeha. Tsy nandaha ny tenin'Andriamanitra ihany sao dia maty ihany koa zay, sao dia fatsiana amin'ny hazo fijaliana ihany koa zay. Fa raha fa niteny Jesosy mandehana dia lasa ry zareo, na dia niantratra amin'ny ainy aza ny namozy amin'ny ainy aza dia nandeha foana ry zareo.
nafatany vao fivajaliana sy fahoriana sy fanenjehana ny azo any dia lasa foany zareo nakatoavo ny tenin'Andriamanitra dia notahian'Andriamanitra izy ireny tamin'ny asa izay rehetra nataony ho an'Andriamanitra. Notahian'Andriamanitra izy ireny, nomban'Andriamanitra izy ireny tamin'ny asa rehetra izay nataony an'Andriamanitra. Tsika ihany koa ankehitriny raha mbola te hahita ny fitahian'Andriamanitra tsika, raha mbola te hahita ny fitahian'Andriamanitra izay irotsaka eo amin'ny fiainantsika iainantsika, dia mila makatoy ny tenin'Andriamanitra ihany koa tsika. Mila makatoy ny tenin'Andriamanitra izao sy anao raha te hahita fitahiana amin'izao fanarahantsika an'Andriamanitra izao. Indray tokoa manko Andriamanitra ny teny mihitsy ny tompo indraindray maniraka antsika hoe mamelà tanana amin'ny marary dia ho sitrana izy izy ny tenan'Andriamanitra. Indraindray ny kristianina efa nomena fahefana mihitsiny hoe hametra tanana amin'ny marary nareo dia ho sitrana amin'ny marary. Fa tsika nefa indraindray tsy manatanteraka izay tenin'Andriamanitra izay. Na dia kristianina efa tena hoe mafana fo, kristianina efa hita mihitsy hoe feno ny herin'Andriamanitra, dia mbola misalasalany amin'ny tenin'Andriamanitra izao sy anao indraindray. Mbola misalasalany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika sao dia tsy sitrany heriko mafabaraka, sao dia tsy sitrany heriko mezany devoly eto, sao dia tsy sitrany heriko zao ny azo ataon'iny enimba kristianina milaza azo mpanasitrana, laza manana fanomezam-pahasoavana manasitrana nefany zay tsy sitrana akory any nametrahany tanana. Izay efa nahino ao anatintsika kristianina, efa nomeny Jesosy antsika ny fahefana hametra-tanana mararintsika dia ho sitrany ireny. Aoka ho tanterahantsika, aoka katoavintsika amin'ny tenin'Andriamanitra raha tena te hahita fitahiantsika. Tsika ary tsy mametra-tanana ka hoana ny sitrana marary. Indraindray tsika na mbo manan-janaka, manana vady ao an-tokantrano na manana havana akaiky marary, tsisy fieritreretina mihitsy tsika, tsisy fisalasalahatra. Randria tavy vao maraina midimy dia efa nandrindria tavy, ilahatra nandrindria tavy. Tsy ao anatin'ny saintsika mihitsy ilay fankatoavana ny tenan'Andriamanitra, hametra-tanana izy dia ho sitrany. Tsika mihitsy makatoy ny tenin'Andriamanitra iny. Raha makatoy ny tenin'Andriamanitra nitsika dia hitahantsika Andriamanitra ao anatin'izay. Aneo voninahiny eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ao anatin'izay raha tena makatoy ny tenin'Andriamanitra. Mitady antsika akatoy mihitsy ry havana, mitady antsika akatoy Andriamanitra mba hitahiany antsika. Andriamanitra tena mitady antsika akatoy mba hanaova mivagagany eo amin'ny fiainantsika. Zay ny tadiavin'Andriamanitra. Mivokatra ny fankatoavana teraka fagagana eo amin'ny fiainantsika. Mivokatra ny fankatoavana miteraka fitahiana eo amin'ny fiainantsika izay makatoy ny tenin'Andriamanitra. Fa inona koa sarany ny vokatra ny tsy fankatoavana? Inona ny zavatra raisitsika raha ohatra tsika ka tsy makatoy ny tenin'Andriamanitra? Andao fa mbola misy ohatra anankiray tena ohatra tena tsara ao amin'ilay fankatoavana. Jerentsika ny Genesisy any, jerentsika toko 12, tantaran'i Abrahama, lehilahin'Andriamanitra izay tena hoe natoky an'Andriamanitra tanteraka mihitsiny. Genesisy toko 12 dia raisitsika ny amin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Raha fahita tevakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia atonga anao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy halehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia atonga anao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Raha nyteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe mialahy ao amin'ny havanao, mialahy ilaozy ny rainao, ilaozy ny havanao, ilaozy ny taninao, mandana makany amin'ny tany izay asehoko anao
dia nanaiky tena tsy nisalasaly Abrahama na anaiky tsy nisalasala fa dia tena lasy niaingy nandeha miala nakany amin'ny tany izay nasehon'Andriamanitra azy tao anatin'izany fandalin'ny Abrahama izany Andriamanitra dia hoy Andriamanitra taminy eo amin'ny 7 ary hitay izay manisy soanao aho fa halozana izay manozona anao ary aminao nitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay nolazain'i Jehovah taminy hoy ny tenin'Andriamanitra. Nandeha Abrahama dia inona ny vokatry ny fandehanan'i Abrahama tamin'ny ainan'i Abrahama tao amin'ny fanarahan'ny dian'Andriamanitra dia tena hoe notahin'Andriamanitra tanteraka izy, tsy izy amin'ny fantaranany ary avy amin'ny Abrahama hoy ny tenin'Andriamanitra no hitahina ny firenena rehetra. No nifakatoavana ny Abrahama ny tenin'Andriamanitra dia notahin'Andriamanitra izy, notahin'Andriamanitra ny biby fiompy, nitahin'Andriamanitra ny asan-tanany, nitahin'Andriamanitra ny ankohonany, ny taranany rehetrarehetra nitahin'Andriamanitra tanao nitaranaki Abrahama tany Egipta, nitaranaki Abrahama tany Egipta, ny zavokeliny Abrahama tany Egipta izay nitahin'Andriamanitra melomana ny zanak'Israely. Raha maty mosary ny zanak'Israely nandeha nisantady sakafo tany Egipta dia fitahiana ho an'ndry Abrahama, fitahiana ho an'ndry zanak'Israely ny fisian'i Josefa tany Egipta izay nazon'izy ireo mihinan-kanina ka tsy maty. Raha fa makatony tenin'Andriamanitra izao sy ianao dia Andriamanitra tena hitahantsika tsy tsika rery ihany fa ny asan-tanantsika, ny ankohonantsika, ny taranakitsika mandimbentsika tahin'Andriamanitra rery. Tahin'Andriamanitra endry havana. Raha hijery lehilahy ray ihany koa tsika Noa ohatra, jerentsika lehilahy Noa izay lehilahy anankiray izay hitan'Andriamanitra fa tena marina tena tsy nahita olona marina ohatran'ny Noa hozy ny tenin'Andriamanitra. Nanota be ny zanak'olombelona tamin'ny andron'ny Noa, tena nanota tena feno fahotana ny tany hozy ny tenin'Andriamanitra ary nanenina mihitsy azy Andriamanitra namorona ny zanak'olombelona ka laza Andriamanitra hoe hoaringako daholo ny zanak'olombelona fa nifidy amin'ny Noa sy ny ankonany izy mba hotahina satria nahoana niantso amin'ny Noa izy dia nilaza tamin'ny Noa hoe ry Noa manamboara sambo fiara ianao, atao voatr'izao varavarana, atao voatr'izao varavarakely, ny refiny atao voatr'izao ampidiro daholo ny biby, atao tsororo avy ny mandady ny kisaka mandeha manatokotra efatra ny roa ny inona n'iny, ny teneniny tsirairay tamin'ny Noa daholo reo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Fa nisy ray izay tsy nakatoavin'ny Noa ve tamin'ireo? Nakatoavin'ny Noa izay rehetra nambaran'Andriamanitra taminy, na ny refo ny varavarakely, na ny refo ny varavarabe, na ny pôsipôsy ny sambo fiarana, na ny biby izay nohatsina hoe Andriamanitra ianao koa ty tohatra ny pisikity mila voatsy ahy, atao inona ny daholo ny biby rehetrarehetra tsofotsofoka zahay efa reraka ianao za ty efa miantra tsy ngolongolona mitsy izy fa dia nataony natsofo ny biby mandady, natsofo ny biby mikisaka, natsofo ny biby manatokotra efatra roa, natsofo ny tsara nabidirina daholo, no tanterana ny tsara atsakany sy andava ny tenin'Andriamanitra. Fa tao anatin'izay Andriamanitra dia nampiseho fitahiana amin'ny Noa mianakavy mihitsiny, narika ny zanak'olombelona rehetrarehetra tetỳ amponin'ny tany, ny zava-mainana rehetra tetỳ amponin'ny tany, narika an'Andriamanitra tamin'ny tondra-drano. Fa io Noa kosany notahiny manokana, Noa sy ny ankohonany rery no mbola velona tetỳ amponin'ny tany. Mifakataovantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena hoe anaovan'Andriamanitra teny tamintsika tamin'ny volanampoka ny toriteny hoe na zavatra efa tsy fantatsika hoe tsy ho tanteraka tsony ty, efa tsy ho eto tsony ty, tsisy vahaolana tsony ty, fa amin'Andriamanitra mbola misy vahaolana. Amin'Andriamanitra zany hoe tsy kakaretsika fa nahoana dia Noa rery no dovonjen'Andriamanitra, na nahoana dia Noa rery no tahin'Andriamanitra tao anatin'ireo olona tao hoe amanalinaly na amanarivorivony na repany daholo rehetrarehetra fa Noa sy ny ankohonany rery, satria io ihany nitan'Andriamanitra fa olona marina ary olona ihany koa nakatony.
teny no ary nakaton'ny teniny tamin'ireo olona be tabe ireo dia nany eo amin'ny vonina no tahiny manokana no velominy raha fa ritra ny rano dia ty ambon'ny tany dia ampidinina somatsara ny sampifiarano ny aina tsara no sy ny ankonany. Alleluia! Tsara ny tompo tena tsara ny tompo. Amen. Tady ny vokatry ny tsy fankatoavana indray tsika. Tsaroa fa miteny ateo hoe misy vokany ny fankatoavantsika n'Andriamanitra ary misy vokany ihany koa nefa ny tsy fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Lioka toko 2:20 dia ny andininy 7:30 no jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary nivoaka Jesosy ka koa araka ny fanaony dia anaky an-tendrombohitra Oliva izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'ny tany izy amin'izany tany zany dia hoy izy taminy mivavamba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ary izy niataka taminy tokony indray mitorabato dia nandohalika ka nivavaka hoe raikio raha sitraka dia isory amiko ty kapoka ity nefa oka tsy nisitrapoko anieno atao fa ny anao. Ary nisy anjery avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy ary fa diralovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary nidinitrany dia tahaka ny rano nipotrapotraka tamin'ny tany. Ary noho nitsangana avy nivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matory nalahelo dia hoy izy taminy nahoana no matory ianareo mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Jesosy tao alohan'ny isamborana azy dia nampahery andreo mpianatra izy mba hivavaka. Nahoana moa nampaherezandreo mpianatra ireo mba hivavaka? Efa niteneniny teto hoe mivavaha mba tsy hidira. Ary dia vakitsika amin'ny andininy 5:20 manao hoe dia hoy Jesosy taminy nahoana dia matory ianareo mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Dia tohizantsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 7:20. Ary izay tao aminy raha nahita azy efa anjo dia nanao hoe tompoko amely amin'ny sabatra va izahay. Ary ny anankiray teo aminy dia mikiapa ny mpanompo ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny akavanana. Zay no fakapanahy tenenin'i Jesosy. Hitantsika fa tsy ampivavaka ireo mpianatra dia hitratra ny fakapanahy izy. Aiza misy kristianina nindronants'olona, aiza misy kristianina mon'olona fa noho ny tsy fankatoavantsika, noho ny tsy nankatoavana izy ireo ny tenin'i Jesosy izay tenenin'i Jesosy hoe mivavaha ianareo, izy ireo nefa mbola natory ihany dia midira ny fakapanahy. Tratra ny fakapanahy izy ireo, azo ny fakapanahy izy ireo dia nanatsoka ny sabatra mihitsy nanapaka ny sofin'ireo mpiambina. Amin'izao fanarahantsika n'Andriamanitra ihany koa ry havana, raha vao tsy makato ny tenin'Andriamanitra tsika, raha vao tsy makato ny tenin'Andriamanitra mihitsy izy sy ianao dia maro ny zavatra tena mety hanimbantsika amin'izao fampotsika n'Andriamanitra. Betsaka ny zavatra mety hanapotika ny ara-panahiko sy ny ara-panahanao raha vao tsy makato ny tenin'Andriamanitra. Jerevo reto arany mpanaradian'i Jesosy isan'andro san'andro, malala momba an'i Jesosy tsara, mafantatra tsara mihitsy hoe zao ny azo atao, nampianaran'i Jesosy tsara mihitsy hoe tsy mahazo mamono olona, tsy mahazo manindrona antsony. Nefa misy mbola tratra ny fakapanahy nanapaka ny sofin'ilay mpiambina ilay mpisorona be sy ny tenin'Andriamanitra. Androany izao sy ianao raha vao tsy mitandriny tsarantsika amin'izao fanarahantsika n'Andriamanitra izao, amin'ny fankatoavantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia ahita lozitsika. Ahita lozitsika raha vao tsy mitandrina tsara mihitsy. Betsaka ny tenin'Andriamanitra tokony ho tandremantsika ry havana amin'izao fampotsika n'Andriamanitra izao. Indraindray ataontsika hoe tsy dia mampaninona loatra na tandremana na tsy tandremana izany, tsy dia mampaninona n'Andriamanitra loatra na mitandrina izany na tsy mitandrina izany. Fa ny tsy fitandremantsika ny tenin'Andriamanitra dia izao voalohany indrindra aloha tsika raha vao tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra dia mihererakintsika ny famponan'Andriamanitra. Raha vao tsy mitandrina ny tenin'io Andriamanitra io tsika, ozy Andriamanitra hoe aza mandainga, oka dio fotsika, oka tsy hangalatra, oka tsy hitsangajanga, oka tsy hanao an'izao nefa tsika mbola tsy makatoa an'izany tenin'Andriamanitra izany ihany.
voamaiky zany mbola eketsika ihany, mbola ataotsika ihany a, dia anarytsika, overitsika, overy tafasaraka amin'Andriamanitra tanteraka mihitsy tsika ary tsy ahitan'Andriamanitra. Misy lehilahy anankiray eto anatin'ny baiboly ato a, Mosesy ny anarany, ny ran'Andriamanitra izy io mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka tany Egypta tamin'ny fanandevozana izay nataon'ny Egyptianina ny Israely. Raha ny ran'Andriamanitra izy hamoaka an'ireo zanak'Israely tao Egypta dia nandalo zavatsarotra foana moa izy ireo teny an-dalana. Tany amin'ny tany ahitany zareo dia nandalo zavatsarotra. Nisy fotoana izy ireo tsisy rano sotroina. Dia minao be ny zanak'Israely io zao ny tenin'Andriamanitra ngongonina tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely. Hoe nanina izay nentinao aty, nanina raha navelanao tany Egypta, so zay vonoanao maty ny etaeta ty amin'ny tany e tsisy nininina aty. Dia Mosesy no mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra matetika raha fa miantso an'Andriamanitra dia miaino Andriamanitra, ary tena miaino fa tsy matetika. Miaino foana Andriamanitra raha fa ny mpanompony a izay itokiny no miantso azy. Miantso amin'ny Andriamanitra Mosesy tao anatin'izany adina tena tsisy rano zany no fitapatapan'ny zanak'Israely tany. Dia hoy Andriamanitra arany, atsakanao ambonin'ny vato ny tehanao izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy a, fa hamoaka rano amin'io a. Atsakanao ambonin'ny vato izy ny tehanao. Fa nataon'ny Mosesy kosa tsy izay tenin'Andriamanitra hoe nanangana ny tehana, fa nokapohan'ny vato. Tsy nakatoavana ilay tenin'Andriamanitra hoe atsangano fotsiny tehanao ambony vato, fa ny anazy tezitra asa tamin'ny tezitra tamin'ny finaonao an'ireo zanak'Israely angambany izy nikapohany ty vato fa tezitra izy. Fa inona izy ianao vokany? Ny vokan'izay tsy fakatoavan'ny Mosesy an'Andriamanitra izay inona? Tsy niditra tany amin'ny tany Kanana Mosesy. Mosesy izay nampanantena an'Andriamanitra, ilay mpitarika ny zanak'Israely, ilay lehibe mihitsiny, tsy niditra tany amin'ny tany Kanana izay nampanantena an'Andriamanitra azy, noho ny tsy fakatoavan'ny tenin'Andriamanitra. Tandrina tsara. Tandrina tsara izao sy ianao amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra izao a. Ohatra tena tsara azontsika ilay tahaka mihitsy hoe Mosesy anie ka olona nanandanja teo anatrehan'Andriamanitra, impiriny ao tamin'Andriamanitra Mosesy tao anatin'ny nofo, tao anatin'ny fahitana, impiriny ao tamin'Andriamanitra, nahitan'Andriamanitra, olona tena nanandanja teo anatrehan'Andriamanitra. Nefa noho nyzany zavatra ataontsika hoe kely a, tsy dia zavatra lehibe zany fa hoe kely raha amintsika hoe tsy nikapoka vato fotsiny ve dia tsy hidirana any amin'ny tany Kanana. Kely zany no nampahirezako anao androany, tandremo ny tenin'Andriamanitra fa ndraindray amin'ity hoe tsy dia maninona na dia tsy mankatòa an'izany azy. Zany ve? Tsy maninona na dia tsy manao an'izany azy fa izany ve? Zany ve dia ampaninona an'Andriamanitra? Tsy a. Raha vao tsy mankatòtsika dia fa hiara-ny fitsaran'Andriamanitra ny voalohany indrindra. Hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra voalohany indrindra raha fa tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra. Ndraindray tsika manko mitenitsika ndraindray hoe ohatra fotsiny izao hoe osy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mafoy fiaraha-miangona e. Osy ny tenin'Andriamanitra aza mafoy fiaraha-miangona. Tenin'Andriamanitra zany fa tsy tenin'ny mpanompon'Andriamanitra na teniko a. Tsisy namorona zany ireo anaty baiboly mihitsy zany tenin'Andriamanitra hoe aza mafoy fiaraha-miangona. Ndraindray zany raisitsika tena hoe zavatra tena maivana, zavatra kely tsy naninona na dia tsy mandeha ary androany. Amin'ny herindray mandeha, amin'izao indray mandeha, tsy manino. Andriamanitra tsy miteny ihany koa hoe aza mafoy ny fiaraha-miangona isan-kalahady e. Raha fa fiaraha-miangona nalaka misy na zoma na sabotsy na alahady na alatsinainy, oka tsy afoy an'izany tsika raha tena mpakatò ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tenin'Andriamanitra zany aza mafoy ny fiaraha-miangona. Na fivoriam-bavaka ny fiaraha-miangona e. Ny fivoriam-bavaka fiaraha-miangona tokony tsy afoy an'izany saosy ianao raha tena mpakatò ny tenin'Andriamanitra tsika, tokony tsy hamavaintsika izany tenin'Andriamanitra zany. Tokony tsy hamavaintsika izany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Ao anatin'ny fiaraha-miangona ke dia izao e. Ao anatin'ny fiaraha-miangona raha ozy ianao hoe tsy dia maninona na tonga na tsy tonga. Misy dikaneke izao fiarahantsika miangona izao ry havana e. Ato nge no andraisantsika hery e.
atonao nyvozako sy ny anyvozanao eny ao anatin'izao fiarahantsika amin'ny ango le tao anaty Andriamanitra. Eto no misy ny fanadian'Andriamanitra, eto izy no mandrotsaka elo ho aso anao. Nahoana no amavaizitsika zany? Eto ny tavan-drahalahy ozy ny tenin'Andriamanitra mandraikitra ny tavan-drahalahy. Eto tsika mifampahery any tokantranony anao iza nampahery anao any tokantrano any. Tsisy mampahery anao fa vao mainka reraka mianjera amin'izay farany. Zay no vokadratsany tsy fankatoavany. Raha fa tsy mivavaka foana ianao, zany teny aminao fa tsy mitovy mihitsy ny olona. Indray mandeha mamonjy fotoam-bavaka sy ny olona inefatra intelo mamonjy fotoam-bavaka ao anatin'ny havana. Tsy mitovy ny hery ao anatin'ny ry havana. Na hiteny azy ianao hoe non zay efa tena mahery be amin'ny fanompon'Andriamanitra. Tsy mitovy. Hafan'ny olona zany manovo hery intelo inefatra ao anatin'ny herinandro zany, ary hafan'ny olona manovo hery indray mandeha isan-kerinandro. Raha fanetrano na izazany raha fa mivavaka maneno ny telefônina dia raisiko allo ahoana izao ina vavana tamina janona aloha ianao Andriamanitra apetraka kely aloha anao fa eto ndray ina vavao ahoana le aminy ahoana le vola mbola misy aveno na ohatra izy eny Andriamanitra mitondra hoe vavaka raha vaveo Andriamanitra tonga andray ny famboty allo zay no nofatsika mivavaka. Ahoana fomba ahoana ny henon'Andriamanitra atsika amin'izany? Tsika tsy manaja an'Andriamanitra koa ka ahoana manaja an'Andriamanitra asy ianao anatin'izany? Any tokantranontsika vavaka kely ray minitra lasa ray loha jerena ny loka fa sao dia may. Vavaka kely lasa ray loha atsy fa sao dia vavaka kely lasa ray loha jerena ray zazay izy ana teo e. Tsisy zany teny aminao fa tsy misy. Tsisy zavatra ho voarahintsika mihitsy any tokantrano. Andriamanitra mihitsy mpanoratra ny Baiboly io tsy nanaonao foana mihitsy nanao azany tenin'Andriamanitra zany hoe na dia indray mandeha miverina fotsiny hoe aza mafoy fiaraha-miangona e. Atony andraisantsika mivozantsika ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana mozy izy ny tenin'Andriamanitra? Misy tenin'Andriamanitra zay any, misy mpametra'Andriamanitra zay any namaky tenin'Andriamanitra ray andro. Dia tonga ny lehilahy anankiray ny teny taminy inona no vakianao dia izany izy ahoana no ahafantarako ozy izy ny tenin'Andriamanitra raha tsy misy mpampianatra. Tsika ne miteny hoe teny gasy ty Baiboly ty e, tsika malagasy miteny tsara tsika hoe teny gasy, tsisy teny français, tsisy teny anglais ato anatin'ny ty, tsisy teny tsy fantatro tsony, teny gasy. Fa ny teny gasy ato anatin'ny ty Baiboly ty na izaza tsy malala. Misy teny marobe tena tsy fantatro ny dikany inona ny tenin'Andriamanitra ho tenenina amin'izany e. Mila manantona mpampianatra Jesosy ianao. Mila manantona mpampianatra tsika ihany ny tenin'Andriamanitra. Fa anao na inona anao vakianao anatin'ny Genesis ka hatraty amin'ny Apokalipsy ty tenin'Andriamanitra ty. Fa raha fa tsisy mpampianatra manazava azy aminao dia tsisy zavatra voarahintsika ato. Tsisy zavatra. Zay ny antony nantanako sy an-tananao ty am-piangonana. Alala ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Afantatra ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny antony an-tanantsika ty am-piangonana. Mieritreritra iamba ny olona sasany izay reny tsy mivavaka reny nendreny dia fandaniam-potoana fotsiny, olona tsy manan-katao reny. Fa tsy mahafantatra izy. Tsy mahafantatra izy fa izao sy ianao kosa mahafantatra ny mahazava-dehibe androany ny fandehanana ty am-piangonana. Ny famonjena fiaraha-miambina haiko sy hainao tsara mihitsy hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zany e. Ao anatin'izany Andriamanitra ny te-hitahantsika. Hoy aty hoe indraindray amavaintsika. Indraindray tsy ankatoavantsika nefa ny tenin'Andriamanitra zany e. Tsy mankatoana zany tsika nefa tsy fankatoavantsika zany tenin'Andriamanitra zany hoe aza mafoy fiaraha-miambina zany anke dia tena hitantsika tena hoe fahoriana matetika. Tena atao hoe raha fanetranosika dia variana indraindray betsaka ny fiasan-doha, betsaka ny olana, betsaka ny ady mandalo amin'ny fiainantsika kristiana zany andarovantsika betsaka. Raha fanetrano dia lasa mamisavisa fotsiny reny ny olana, ny ady reny eo ambody tele za manao an'izany raha reraka dia lasa eo ambony karapia dia eo amitsotsotra tsara mijery tele. Dia mamisavisa dia tonga daholo zao rehetrarehetra zao, dia tonga daholo zao rehetrarehetra zao ao anatin'ny saina. Mamisa
visavisany rehetrarehetra amin'ny taloha indrindra fa tany 70 taona lasa tany mbola verina tao anatin'ny sainako tonga daholo ny rehetrarehetra fa tany amin'ny 2003 na 2002 hatramin'ny 2017 miditra daholo manavesatra ato dia reraka raha vaveo ane reraka raha fa ao an-trano foantsika dia reraka fa raha fa tonga ty am-piangonana ianao ahoana mahery noho ny herin'Andriamanitra izay mameno antsika fanamasin'Andriamanitra izay mameno mahery noho ny tenin'Andriamanitra izay namoky ny fanahintsika mahery kakatao ny tenin'Andriamanitra tsika okantsika tsy ho isan'ireo izay tsy mpakato oka tena mpakato ny tenin'Andriamanitra dia tokony tena katoavitsika zanak'Andriamanitra daholo tokony tena katoavitsika zanak'Andriamanitra daholo ny tenin'Andriamanitra mba tsy hatonga antsika ho latsanenina raha fa ho avy ny andro anankiray fa hofaranako sady ny tenin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra manao hoe aoka mpiainy mpakatao isika fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mitaka amin'ny tenantsika tsika neny voafitaka tsika ne raha vao tsy makato ny tenin'Andriamanitra dia tsika ihany no voafitaka any farany amin'izao fanarantsika dia n'Andriamanitra zao misy farany raha vao avy ny tompo dia tonga amin'ny farany ary tsika ny voafitaka izay rehetra nataontsika ao an'Andriamanitra dia ty tsika ny voafitakitra fa aveo ary nenina mandrakizay ho zavatra ho raisitsika nenina mandrakizay miainantsika mitakizay ihany fa naninona any dia tsy nakato an'ilay tenin'Andriamanitra izay madio apo mahita an'Andriamanitra izay teny izay mikely sady bitika fa tena mafonjy ao amin'Andriamanitra hoe izay madio apo ihany no ahita an'Andriamanitra na dia milaza izay hoe zanak'Andriamanitra fa raha fa tonga Andriamanitra izay madio apo no mahita azy tsy madio apo tsy ahitan'Andriamanitra tsy madio apo dia nenina tahaka ireo 5 adala ireo virjiny 5 adala tsy ahitan'Andriamanitra aokantsika tena akato ny tenin'Andriamanitra mampahery anao androany hoe ny tenin'Andriamanitra dia tokony akato avitsika daholo tsisy teny tokony ho safidiana tsisy teny tokony hoe ty any metimety akatoavina na tiany tsy metimety ty zavatra kelikely tsy riavana tsy tokony akatoavina daholo ny tenin'Andriamanitra raha tiatsika ao anatin'izany nitahin'Andriamanitra tsika raha akato ny tenin'Andriamanitra tsika raha mbola tiatsika nahita fahagagana amin'izao fanarantsika n'Andriamanitra zao raha mbola tiatsika nahita n'Andriamanitra iasa amin'izao fanarantsika dia n'Andriamanitra zao dia aokantsika tena mpiaino mpakato ny tenin'Andriamanitra da hivavaka tsika ary ny androany